Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Masoa. Atolotry ny Mpankafy Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidia-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina. I Mpankafy Kristy no mandomba rahavarana totokatrannao, mivimbina ny mahasoa sy ny mahatsara amin'ny alalan'izao fandarana Baiboly sy Kolontsaina izao. Tsahivina moa fa maro dia maro ny kolontsaina izay hita eto sy eroa. Misy amin'izy ireny kolontsaina tsara sady mahasoa ka tokony ho tohizana mandrakariva. Fa misy kosa nefa ny kolontsaina izay mamoehatra, toy ny sonjoray loasa io tsy lozan'izay amarara. Koa andeha ireny tsiro ratsy ireny ho ataontsika toy ny voankazo anala ihany ka izay mangidy ho alohantsika, ary ny mamy tokony ho fikiriny ho atelintsika ary ho ataontsika tariketra-piainana mihitsy. Ankehitriny dia maro tsy manaja intsony ny fahadiovan'ny teny malagasy, na tsy mahafehy izany mihitsy na eo amin'ny fanononana izany na eo amin'ny fanoratana. Kanefa tena rena nomen'Andriamanitra antsika malagasy ny teny, ka izany nampantonga azy nampandika ny teniny tamin'ny fitenin-drazantsika dia ny Baiboly izany. Anio ary araka ny mahazatra hatramin'izay nanombohan'ny fandaharana Baiboly sy Kolontsaina teto amin'ny radio vaovao Masoa dia anaraka ny tantarintsika izay sotomantsika ny lesona, ary izay indrindra no maha Baiboly sy Kolontsaina ity fandaharana ity. Fa mialohan'izany indrindra nefa ho fankafam-bavony sady iomankomana antsika dia mahafaly anay ny manolotra ho anareo ity hira ity.
io ny fitahiana mitondra ny lohateny hoe ny taniko iny narahantsika iny indrindra. Ankehitriny dia anaraka ny tantara isika ary rehefa izany dia andray lesona isika iresahana manokana mikasika izay kolontsaina malagasy, mety ho kolontsaina vahiny ihany koa, nefa mazava ho azy fa ny tenin'Andriamanitra hatrany no azontsika mafy. Araka ny Salamo 5 andiny 9 hoe ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako. Mihaino finaritra. Mahafaly ny Mpankafy Kristy manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ny teniko, ny reniko, ny teniko, ny reniko. Ireto avy no any miaina ny tantara. Ny riana Lalao Estera no alinina. Fitiavana Rasolo Arjao no miandry soa. Sylvain Razavin-drafara no rainy. Iary lalan'i Kristy no reniny. Miriam Malalany avy no riany, namany alinina. Ary Tojo Rabesan-dratana no tanjona, namany miandro soa. Ohatran'ny mahafinaritra ity izany fa ndeha hoe mba hanatona kely teo resahako. Grave be ilay miandry any rianako. Iza loatra ary sady tovovavy mibanjina dia mibanjina zato e. Inona nga ny hevitra ambadiky ny mason'ny balika dia mibalika izao? Aleo nga ho diana tsy taloka. Sa ve fantany ahy e? Izy aloha mbola tsy fahitako e. Bonjour ianao. Miarahaba tompoko. Gentleman be ianao izany a. Fa ahoana ka? Manajanaja beko. Quoi de neuf beau gosse? Raha mety angamba ary tovovavy dia aleo tsy atao fiteny vary amin'anana no iresahanao amiko a. Aleo mba hajaina ilay teny malagasy fa tsy afangaro velively. Manjary manimba sofina beko. Ay, vraiment? Ary ianao masika. Efa vanim-potoana amin'ny fandrosoana izao kosa ve dia mbola ho taraiky amin'ny fanajana teny malagasy ihany zato ianao e? Tsy taraiky a. Tsy hainao nga ilay teny hoe andrianiko ny teniko. Inona? Fa ianao izany tsy tia teny vahiny mihitsy. Tsy izany no tiako ambara fa aleo rehefa miteny malagasy a dia teny malagasy madio ny fampiresahana fa manjary manimba ny akanton'ireo voambolana anaty fehezanteny. Haha, mbola tsy nahita tanora ohatranao ity zaka. Hafa noho ny hafa ianao. Oui, ouais, azafady amin'ilay teny vary amin'anana. Ay moa tsy tianao izany. Sao dia efa manao fananiana kosa renao izany e. Aleo aloha izany ho any fa izaho aloha ny alinina e. Ay, alinina? Oui, ary ianao mba iza? Miandro soa ny anarako e. Bandy milay a. Faly mahafantatra e. Toraka izany. Tsy aleo mba lazaina hoe tovolahy fa tsy hoe bandy. Teny vahiny nagasiana mantsy izany ary tsy tsara loatra ny heviny. Tia izany koa to miseho milay sy mahatikambo amin'ny teny malagasy ka. Tsy. Afaka miara-mipetraka aminao eto ve izaho e? Sa misy blème? Sady tsy asaina ianao ny tsy be tokoa nefa raha mipetraka eo ka. Fa manina hoe ianao tia no matitra be. Sa tena endry be izao ny fahitako anao izao ka. Ianao ngamba no antsoina hoe anjely latsaka tany. Tsia. Ny devolana ianao anjely latsaka tany vokatry ny fikominy e. Zany a. Fa inona no antony iresahanao amiko ry tovovavy a? Olona tsy mifankahalala akory any antsika e. Mba gaga ihany ako. Fa mifankahalala amin'izay tsika izao ko. Mba hampianary fahendrena ary miandro soa.
sa tsy mety? Fa endrena fa nga ianao maditra? Tsy hoe maditra fa mba manararaotra fiainana e. Aleo anefa ny mahasoa vao ny mahafinaritra. Sarotra ihany izany koa. Fa zao hoe sao dia mety mba miaraka aminao hatrany za fa vahiny anie izany ho eto e. Vahiny? Miandry ilay simpanamako izay aho e. Dray mengavy ianao raha mbola anao teny jatovo mandratra sofiny ianao dia aleo tsy miresaka tsontsika. Oay, ay moa mamerina ny azafady aminao koa ahy e. Tovovavy na vehivavy no tokony ho lazainao fa tsy hoe sipa zany. Ianao koa tena entitra ka. Nefa tiako ihany aloha izay e. Eny e, toy izao ary ny tafanao e. Miandry an'ilay tovovavy namako aho nefa tsy haiko raha mifiry izy no ho tonga ka mba afaka miaraka aminao ve Inona ary ny tian'ity olona ty atongavany sanatria ve dia isan'ireo mpivary tena miajorony sa inona? Tovariana be miandro soa e. Ao moa e, mandra-pahatonga ny rianina fotsiny fa sady matahotra mpanendaka ane ahy e. Ny andro miarivo. Allô? Allô Rianna? Faiza foandry e? Contre tao inona ary? Dia aiza zany ny andefa zany eo vahiny berikaly e? Finona koa ary zany e? Aza tao an'io kia? Za tsy manam-bolako ka mibloke ny kontiko dia tsy hitako izay atao. Raha pitso ahoana e? Ny andro ny erikala Rianna efa hariva ho ahy e. Fizary ny olona fantatro aty tsisy ane e. Aiza no ahitako hotely e? Tsy mety kosa kiny ataondrika marina e. Angamba dia tsy fampiresaka mindritsony za. Eny ary e. Zay zany. Inona tsolo moa? Manome lagy betso. Oay marina. Raha mba voafehiko tsony ny teniko teo ampiresahana tamin'ny Rianna. Nety patezerana loatra koa. Sosotra ve miandro soa izay? Mbola mamerina amin'ny fialan-tsiny aminao ireny miandro soa fa tsy voahajako mihitsy ny teny malagasy sy ny ajany Sofa tsy ny henanao Eo indrindra e. Torohevitra ary miandro soa. Aiza ny tany alehako? Tsy ho avy nele namako e. Tsy anjara kosa angamba ny amaly anao sady efa madiva ho vita ny atondiako eto amin'ity toeran'ity ka amonjy fidiana amin'izay ahy. Antray kosa. Dia laozanao rereto aho ve? Fahaizanao moa dia? Avy any amin'ny province izay. Oay, avy any amin'ny faritany lavitra any mantsy e. Mbola dingana marobe vao tafaverina any Tsy azo eritreretina akory nisy ny taksi borosy amin'izao oro izao. Fiara fitaterana hoe? Mba miangafy rery miandro soa. Aiza ho aiza eto ary miandro soa no ny janona. Aleo akasisiny etsa dia tsy maintsy manatona eo ihany izy rehefa mahatazanay. Teny io tsinjiko io dadanay lozako aloha ianao ry tovavy mivavaka ao anao Nahoana raha mba miantrano any aminareo za aloha e. Na teo an'io fotsiny ihany aza. Zava-tsarotra izany ry alinina. Zany mbola mipetraka any an-trano indray aman-dreniko e. Eny e. Dia tsy mba hitseranao aho ve? Avelanao isy miravireto aho zany. Ry kosa ny miandro soka ary fa izy to miresaka aminy. Aleo mihitsy tonga dia andrasana eto fa tsy etsiketsika eto ka nefa neto mirotsaka be zany herika izany marina tsy tena mamanala rivariva mihitsy. Aleo andrasana eto fa tsy ho avy eo ve izy Veloma ianao ry alinina. Lasa Antray, miazakazaka mihitsy ve ianao? Mba manana fo miantra ary miandro soa. Na dia any an-dakoro aza ny ana patorianao tsy maninona e.
aleo iazakazaka monjy malaky ny fiarany dada ilako amin'ity tovavy ity ka manahirana be. Ndeha enjehako iny ka iny sisa mba fanantenako eto. Za tsy ariary tsy ariary roa. Ndao ry dada, ndao aingana, velomy fiaranao e. Fa misy iny ary miandro soa. Marina tsy todododina dia todina ery nareo zany. Velomy ho aho, malaky moa e. Misy manaraka ny ahy e. Fa olon-dratsy ve sa tovavy nitako ny resaka tamin'ny se teo iny e? Tsy fantatro e, ndao fotsiny. Ary ohatray, fa naninona koa ary ty? Ary tao tsy mety velona ny ty fiara ty ry miandro soa e. Fa maninona koza ty fiaranao ry dada? Asaserana ninona fa to tena tsy mety velona izy zany a. Tena tsy maintsy atosika ity ka. Aleo midina mihitsy aloha zay dia miara-manosika ka. Mba manosika koa ndray indray. Tsy te hivoaka ry dada. Dre, fa nahoana le roa? Tsy azoko mihitsy. Dia hijanona ho taraketo zany tsika mianaka raha tsy hanosika ingaka. Ary tena vaovao be amiko mihitsy ty fihetsika sy androany ty fa tsy ohatry ny isan'andro. Ao ary, tsy maintsy atao moa zany izy tiako. Ary tazatazamo raha misy olo-kafa hanampy antsika mianaka dia atsovo fa tena tsy zaka ty ka. Io ary le tovavy. Fa maninona an'se io tovavy io e? Io eny fanjanona ry zareo. Ary manosika fiara, aleo anatonako eny e. Mila fanampiana ve nareo? Zany afaka manampy fa tsy kelena tsy akorina dia vehivavy azy e. Ndreo dia manahirana anao anaka. Aleo iatsy vatan-dehilahy hafa e. Ka anefa ne tsisy manampy anareo ny vatan-dehilahy fa mandalo fotsiny na dia antsoina azy e. Janony ianao ka. Fa maninona anao ahy e. Aleo anampy antsika izy ry miandro soa fa se koa to ory ampiana ohatry ny vehivavy. Alefaso, ao e. Alefa, mafimafy. Ao a, faraparany sisa. Zay. Alefa, zay. Alefaso mafy ry izy mianadra. Zay. Iny a fa velona ihany. Ary aleo tsy vonona antsony sady sarika ratsy iny e. Dia efa fovato mihitsy ianao ry miandro soa ka mba hiantrao moa e. Iza zany milazako anao amin'ireo ray aman-dreniko ireo ka? Manahirana zany. Tsy namanao ne ahy e. Raha izay no atahoranao sady tsy olo tianao koa. Ka zay indrindra e. Tsy mety zany ka. Aleo mba hiresaka amin'ny dadanareo moa e. Miangavy. Andao miakara ry miandro soa fa minaminy ty a. Ary aizany moa dia tovavy namase io. Sao dia mba lalana iraisana ihany. Tsy tafotsoa za tompoko. Mikasa ny an-trano any aminareo. Zany ve? Dia ahoana zany ry miandro soa? Tsy haiko ry dada. Ndao e, miakara dia hita eo. Misaotra. Toa naharitra be izy mianak'izany vao tonga sa izay kosa eny ka? Reny marina. Aleo rehefa avy mampiditra fiara zareo dia tamin'ny an-dalana eo e. Mihina fa tsy adino ny mitondra ny loka rapitso fa efa nafarako izy. Ody ramatoa. Fa ahoana rainy a? Toa alina be nareo? Nga tsy enjany. Somary nisy fahasombany kely ny fiara sady hitanao ihany ty fitohanany famoivozana eto andrenivohitra tiako. Nentinareo ve le loka? Etre efa mividiko meloka. Fa aizy miandro soa? Ao izy e. Ao fa manam-bahiny ane. Vahiny iza? Io tamy io re. Mandroso rak'izy a. Manahoana tompoko? Fisy zato tovavy zato? Miandry angamba no afaka mamalanao an'izany raha matoa. Aleo fa asaky makaty mihitsy izy e. Ary to ataonao tsara banjina ambony ambany anie izy zany e. Azafady ry tovavy a.
fa raha ny fijeriko anao dia toa hafahafa. Hafahafa hoana koa e. Ny volo efa natao toy ny lokom-barahana, ny maso no safiana maintimainty sady nokakasana ny volomaso no arian'Andriamanitra, ny molotra no sorana karazany toko mirenty, ny hotanana natao lava be, sanatria ohatran'ireny hoana aleo tsy tohizako e. Ory miandro soa fa ahoana izao? Ka izao ny lamotiko. Fa ahoana izao ry miandro soa? Aleo dia tsoriko aminao fa raha io vehivavy io no namanao dia tsy tiako izao mba nahazo fanabeazana tsara ihany ianao tato an-trano tato, kanefa dia sahinao nitondra vehivavy ohatr'izao ato. Tsisy haja nitsonga ny ray aman-dreny ka izao ny vehivavy entinao mankaty amin'izao andro alina izao. Neny aleo aloha za mba anazava e. Tsy misy fanazavana be zany ry miandry tsy mety fotsiny tsotra izao no nataonao. Ka tsy avelanao iteny mihitsy ne zary neny fa nenao ihany ny alahatra ao e. Efa hoe mba aleo anazava aloha za vao tezitra ianao na tsy. Ataovy lavitry ny masoko io ry miandry za tsy mahay tsara vela tsy Mba avelao tokoa aloha izy iteny e. Mba hiantrao re. Tsy mila anao milobavy eto anatriako koa ary zazavavy raha te hijanona eto ianao sasao tsara aloha ny tarehanao ary misy kina lambahoany fa tsy mendrika ty afoy any akanjonao zay fa andeha hikarakara ka. Hitanao zao ry Alinina, mitondra olana tantokantranonay ianao, nefa ianao dia nisisika tsy laitra ny lavina fa anaraka ihany ny kirizanao. Mifona ry miandry mifona re. Mena fa rehefa tonitony kely eo ny reninao dia afaka hiaino izy. Tovolahy endro ny fahafantarany ahy nefa izao dia toa navetrany izy toy ny sanatria hoe olo tiako ianao. Ka mety aminao angamba aloha dia mandeha mendalana ianao e. Antray efa misifora alana izao ry miandry. Vitanao ve ny androka? Hoay zary andao ka zay alehanao any fa tsy andraikitra ianao. Kay asa te atositosika mafy loatra rehefa olombelona ahy e. Tsy hisy afa-tsy korotana nentinao ka vao any ny olanao. Afaka meko vola ianao dia mijery hotely na zavatra ohatry izany any ambadika any fa tsy mahazo mijanona ato mihitsy ianao e. Fa ahoana izao e? Io ry dada tezitra mafy neny. Aleo izy andeha any ka tsinitsiniko ane izy everiny neny fa olo tiako ngamby io. Amin'izay neny tsy misy andaharana mihitsy na kely azy. Tsy mety zany ry miandry mahita azy lavikavana ve se dia androka mena masoandro kosa e. Aleo izy ihany fa efa nentina nakaty ihany. Raha pitso maraina izy asaina mandeha. Tsy maninona fa zany manazava amin'ireny se rehefa tony eo izy. Misaotra tata miandry Iza reza mandondona vao maharainy zany amin'ny 10 ora sasa maharaina vera nga dia efa tonga atiako. Ody ry miandry Oay tena tanjona marina. Ahoana ry se nandala raha afaka miaraka tsika sa tsy hamonjy maraimbo vonga si? Tokony hamonjy tokoa saingy ahoana ry sia? Zany hoe raha zao vao iomana mety taraiky sady mbola tsy nisakafo maraina raha teo ohatra ny hafahafa ny miandry zany fa misy inona ary? Manahoana reo? Tsarava tompoko. Mandrosoa e. Fa izy mono iza ry miandry? Zany hoe Alinina. Faly mahafantatra anao. Iza moa ty olona misarika be ty ry miandry Zany hoe izy n'olona sendra mba mandalo atao aminay ry sery tanjona. Zay ny tena marina. Tsy kosa zany mbola sahirana mandray vahiniko. Aleo aloha ilozako anga aloha nareo e. Miraly tontolo andro sambatra ho anareo e. Merci beaucoup.
Oay, misaotra indrindra mantsy e. Zao no ambarako aminao ry Alinina. Mengavy anao a. Efa marainy ity ny andro. Aleo mandeha amin'izay ianao e. Aza mangataka tsonina dia 2 minitra monja aza fa manala baraka. Dia aiza ny tany alehako? Mbola tsy tonga ny rianina e. Elako tsy indrindra fa tsy izaho kosa angamba ny tokony hevitra izay alehanao sy ny momba ny namanao a. Alaminina ianao, soa fa nytony sy niezaky ny nahazo ny zava-nisy ihany ny reniko. Izay fa vavaka sandratra dia manolora fiainana ho an'Andriamanitra e. Antray kosa e. Mba mivavaka ihany ve ianao nefa manilikelika olona toy izao? Aza mba tonga any aminay ihany fa ho hitanao izany. Izay fa lasa veloma ianao. Aza ataonao manenjika ny eritreritra koa ny ataonao ry miandry a. Efa napetrano azy tsika tamin'ny alina. Nanahirana ilay teny farany teo ka. Mba mpivavaka ihany ve dia manilikilika? Ekeko e. Saingy tsy hoe mpivavaka ihany koa dia tsy maintsy handray an-tanana amin'ny fiainan'olona rehetra. Ohatra mampalahelo azany ny tovavy iny a. Marina tsotra ireny sokona manambato ireny ka tapidalaka le mihitsy. Hita fa dada mihitsy mitsetra azy na hatramin'iny mahaliany azy. Aleo any fa efa lasa koa izy ka. Fa dia adidintsika kosa no mitondra mbavaka azy matoa nampandalovin'ny tompo teto amintsika izy e. Izay aloha dia marina e. Ny ahy kosa ny tsy tiako aloha dia hita ny tanjona namako teto Alinina e. Amin'ny fomba ahoana ny nohon' izay nambarako hoe vahiny sendra nandalo teto iny. Aza vao amin'ny fotsiny rehefa mifakahitina reo e. Olo-kendra tanjona e. Izy ve tsy halalany setroka sy tomany? Enganeo azy ny zava-misy ny ainako. Aiza koa ary kialary ihany e. Sahitsy. Io ka. Oay. Kay tsisy akory afa baraka. Ino kosa ka. Tena io. Io miakanjo mavokely io. Rianina. Alinina. Tsy rariny ka. Zay vendry vao tonga. Efa iny lazaiko iny ane hoe contre-temps be nahazo ahy e. Fa zao ahy efa eto hitandre efa eto a. Tena désolé kia, vraiment désolé. Raha teto miandry tsy nanaka an'izany izy ka. Ay kosa dia efa nahita miandry taty a. Fa miandry isaka izany a. Izy no napetrano a. Mpandala teny malagasy izay izy. Tena tsy afaka atao tsaiko sahady. Ary tsy izy irery ihany fa ndray aman-dreniny. Tsika manafangaro teny malagasy amin'ny teny vahiny. Indrindra fa isika any amin'ny faritra. Fa ny azy andrianko ny teniko izy. Andrianko ny teniko? Resaka mandany lera be zany koa ny endriko zany no tohizana lava eo. Io kiny teny malagasy zany a samy milaza izay tonga eo ambavany a. Rehefa voalaza fotsiny ny hevitra na fomba ahoana ny tenena anazy na fomba ahoana dia fa izay zany. Fa hitako hoe sofianatra ihany angela izy. Sady maneho maizy azy antsika malagasy koa. Ekena retsy mba tsy fandirana. Fa ela be zany fa aiza daholo aloha ny dosie andry e. Efa any. Fa azondry antoka ve aloha fa voaray amin'izany asa izany ahy e. Tsy maintsy atao ambony moral kiry Alinina. Reto ary. Reto kia. Reto ny taratasiko. Jereo aloha. Tsy hoe aky. Fa aiza ny karatra. Fa toa tsisy karatra ato e. Aiza ny kara-panondro-ndry. Ao kia. Fanakaiza. Tena tokony ho ao a. Tsisy mihitsy ato. So dia mba latsaka tany hoany kosa e. Tsisy. Fa aiza ary. Asandriko. Driny tokony ahitan'ilay izy. Karatra indry ve tsy ho hitandry hoe nakaiza. Sa taizavy ny toerana analay andry dia sao dia tany nalatsaka an'ilay izy e.
Any amin'ny miandry ve? Tsy te verina antsony zaka. Efa nanakirotana azy loatra. Marina e. Ka tsisy antony tokony handehanantsika aty ane raha tsy ampy akory ny dosie andry e. Ny azo ny dosiako efa feno. Mahandreraka koka izany ka. Nefa efa elana ny fisako an'io aso io kia. Ny ala avy any amin'ny faritra mihitsy anakaty ve dia sao indray. Dia mampalahelo akendry raha izaniko. Nandany fray ohatran'ireny inireny ve kie karana aty. Rehefa tonga aty tsisy karatra akory. Dia ahoana inona izany tokony ataoko e? Torohevitra aloha. Za mila asa ange. Taizava ny toerana nalehandry dia vereno avokoa ireny rehetrarehetra ireny. Jereo any. Taiza moa fa tsy tany Andrimiandry ihany. Dia sanatra tokoa ve latsaka tany e? Ka le hiverina any nefa manahirana be ka. Ataovika izay hevitra ampidirana. Eo moa e. Ka nahiezaka fa 100 aza. Kara-panondrondria raha tsy ato. Sady izay toa mbola tsy nataondry fotokopia akory ty izy. Inona ny ataoko andry eo? Ka efa alina be ngeky dia tsy nahita mpanao fotokopia intsony za e. Ahoana re izany e? Ahoana moa izany fa afaka didy amin'ny fatana fa nandrosiko taitsy ny rehatra e. Nde ezaka nadio fiara amin'izay aloha fa ty ve dia andaniana volana karamanandry zalahy e. Sady izay mahakolokolo koa ny manana ny soa ny fitenenany e. Aleo ataoko mihitsy ka. Ka ahoana izany dada miandry a? Manadio ve? Ahoana ry sery tanjona? Manadio mihitsy e. Ay, ao vera miandry zay? Ohatra ny ao ngamba izy teoko. Mandrosoa fa ao izy e. Miandry a. Efa lasa ngamba vahiny tao. Efa lasa ka. Iny anerisetsy hoe vahiny neritreretina akory fa olona sendra mbany atranay fotsiny e. Tsy nanan-kealovana hono izy fa tratralina sady avy any lavitra dia mba niangavy anay dia nampandrosoanay e. Endry e. Tsy voatery ny mifanazavana be ianareo e. Aleo za aloha hijery alena makatoka. Ndao ary se. Tsy fa iny ty anaty fiara ty. Toa ohatra ny kara-panondro sary ane izy zany e. Dia nefa anisa. Aleo jerena amin'ny mazava tsara. Fa iny ty mataitra anao rangaha? Ora matoa. Jerenao ane. Io kara-panondro le zazavavy teto amintsika ty. Mba jereo kely fa tena tsy hita masoko tsara miaraka amin'ity sary ty e. Aiza hoe? Dray. Oay. Fa ahoana ty? Fa toa tsisy anaran-dray aman-dreny ny karana. Tsy. Aretsy hoe ty sary ty. Oay. Toa sariko. Tena sariko ty mitrotro ny anja kely fahiny. Voatera-bao mihitsy any tamin'ity. Efa 520 taona taty aoriana izao. Fa maninona ianao raha matoa? Marina tsy misavoambona ohatran'ireny ronono mandroatra ireny fotsiny. Andriamanitra, fa inona ny aton'izao? Tena ianjy ty. Ny zanantsika tsy hita rangaho. Eo ambadiky ny sary io misy hoe ianja. Ary ny anarany amin'ny kara-panondro kosa anja alinina. Marina ve zany raha matoa? Etso hoe anja alinina e. Ny zanako marina. Aiza ny nalehany teo e. Mitonia aloha ianao raha matoa na dia zany aza. Miandry a. Miandry. Fa misy inona rineny a? Ndeha aloha hamonjy azy ary tanjona. Azafady fa tapaka ny tafantsika amin'ny rahalahy. Ndao fa tsy maninona e. Iaraka amin'isika koa zaniko. Miandry a. Aiza ny nalehan'ilay tovovavy teo e. Andao tadiavina malaky. Ataonao inona rineny a? Motsy narikoriko anao aza ny jery ny fomba fiaingony. Ndao tadiavina izy e.
Andao malaky. Fa hoaiza ianao e? Neny a? Neny! Dia otomaina fotsiny izany ndrisy alinina. Tsy maninona e. Tsy maintsy ho tafita ihany akindray andro any ry anina. Dia aiza ndry izany no ahita firehiverenana ka? Efa ndrisahako ilay tery amin'ny kooperativa fa rehefa tonga any za dia alohako ny saran-dalana. Sady lasa manajanaja ery amin'ny teny malagasy any tiandrity izany e. Saran-dalana. Nahoana ki raha atao hoe fire? Tsy ohatry ny lava loatra ve ilay hoe saran-dalana? Nisoky fianatra. Dia hono ahy. Aiza izany ndry no ahita vola rehefa any ka? Tsy maintsy mahita e. Eny fa nahitro sako aza. Sako moa tiky tsy afaka niaraka amindry akory. Atao hoana ry anina? Ndry aza nefa voarainy asa e. Mafy any ty tsy manakavany ty ka. Na tsy ary voailika tamin'izay alizay ka tsy janjanona eto intsony a. Tsy hitako izay tany ombana. Fa rehefa mandreka rama dia andefasako volondry a? Misaotra sahady kia. Io fa vonona ny taksi brosy. Fiara mantsy fiara fitaterana. Zay fa velomindry mahita ny soa kia. Zay ry anina? Ndry malahelo andriky izahay nefa ataoko ahoana? Zay kefa veloma alinina. Velomy ry anina. Teto ny nahitako azy e. Ngamba vao tonga va tsy amin'ny fiantsoana amin'ny fiara nitondra azy izy tamin'iny. Ianja! Fa ianja ahoana ry neny a? Iny le zanako e. Anja keliko. Zany ve? Le anabaviko ve rehefa ela ve zany? Tena izy mihitsy indry miandry. Efa tonga teto amiko izy dia nataoko tsinotsinona sy ny rohako. Zany ve? Dia ahoana no atao ry neny a? Tena tsy naposiko e. Mifona ry tompo a. Efa nataonao hitako ny zanako dia nilaviko indray. Ianja! Zao no izy ry izy mianaka. Andao aloha tsika hivavaka. Tsisy azontsika atao mihitsy afa-tsy nivavaka aloha izao. Sady nivavaka koa ne manova zavatra e. Marina izany rainy a. Andriamanitro, hitanao fa mitady any alinina izay izao. Atao vitanay izy Jesosy eo. Mahita ny miafina rehetra ianao ary mpitady ny very ihany koa. Amin'ny anaranao no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ka zao vavaka tsy arahanasa moa zava-poana ihany araka ny tenin'Andriamanitra. Dia zao zany ny zavatra ho ataontsika, ndeha anontany ny fiantsonan'ny fiara makany aminy tsika. Ary raha azo atao dia arahana ny mihitsy izay mety hisy azy marina e. Any ve tsisy olona halala azy dia anontaniana. Tena kely dia kely ny azontsika fahombiazana raha izany ka. Nefa andeha atao izay mety e. Tsika raha teo efa nitondram-bavaka teo. Tsara rivotra ery rehefa mivoaka kely andrenivohitra toy izao ka. Misy fitsapana be tsy maintsy aretana. Vita homana ve ianao ry miandry a? Ndao e, efa reto ny fitafiana rehetra. Aleo tanjona no asaina mivezivezy aty mba ho namandrainao aty e. Tena mety mihitsy izany ry neny a. Kivy ary miandry a. Efa herinandro izao no nandehanantsika taty. Tena tsy hita mihitsy ny alinina e. Tena very fanambola velona aty ka. Aza kivy ry neny a. Tsika ane manana an'Andriamanitra e. Tsy fantatrao mihitsy ry miandry izany hoe fondry eny a.
sady toe-pon'Andriamanitra koa ny malahelo rehefa hoe very ny zanany. Ka tsika ane efa nitady fa tsy nahita fa tsy hoe niraviravy tanany. Dia ody amin'ny tanapoly ve tsika tsy hitondra ny anjalinina akory. Ndaody roneny ary esory ao am-ponao ny ankiviana fa tsy toe-pontsika kristianina zany e. Ohatrany tsy afaka atao an-tsaiko izay mitrotra ny anjakely fahiny. Indro fototra teo an-tanako ilay zanako hoe falosiny ny tiana ataoko hoe ndroahako ilay zanako. Tsy vahaolana ny ranomaso roneny a. Neny a, tsarovy le teny ao amin'ny Salamo 7:34 hoe miravoravo amin'ny Jehovah ianao dia omeny anao izay ireny fonao. Aza kivikivy zany e, ary velomy ny fanantenana fa raha mbola izy koa ny farany dia tsy foana zany e. Tsy hanary antsika zany Andriamanitra neny a. Eny e, mionoana ary foko, ialao ny toloko, ny sento atsaharo, ny finoana ampiakaro. Ary mbola tadidiny foana le tononkalo a. Tsy vitany hoe mampahery fotsiny ane zany anaka e, fa hafa ihany ny voambolana malagasy malaza izay tena ao am-ponao, ny firafitry ny fehezanteny, ny teny rehetra hita ao aminy andrianiko ny teniko. Hafa ihany ny teny malagasy anaka. Marin'izany neny a. Sady soa ihany anaka fa voarakitra ny dika teny malagasy madio ny Baiboly. Tena nisy tery tamiko raha matoly nandalovany alinina tetondray aliny a. Marina tsy ohatry ny hafahafa izany mihitsy ny toe-boky hitako a, nalahelo azy mafy kay tena le zanantsika marina iny. Za koa ane gaga ary tianao dia miaroaro azo fatratra ery. Zany angamba le antsoiny malagasy hoe antsonin-dra raha matoa. Marina tsy tonga mianaka dia ohatry ny fakahazo apobe zany. Kay ny drahako mikoriana ato amiko ny drahany. Zany tena nandrondroka azy teo, ataoko fa tena hoe miaraka tamin'ny miandry iny, zazavavy toy iny, kanefa aizanantsika ihany. Raha nondraraka tsy azo rofiny indrendra matoa, sady rariny ihany aneny ianao raha tovavy toy ireny ny fitafiny miditra ny tokantranontsika. Neny alinina kosa tonga dia nandratra sofina be zany ny fomba fiteniny vao niditra tato amintsika izy. Toa tsy hita hoe teny gasy mifangaro marina tsy vary amina kotry ny teniny. Enao koa rainy dia be filaza ery. Fa zao hoe nazanona tsy zany dia zara matoa tena mino fa mbola iaona amin'ny zanantsika iny tsika indray andro any. Ary aoko atanjaka ny votsika ho ny tenin'Andriamanitra dia isika izay mana tenan'i Jehovah. Fa tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainy anie. Ary avy ny lanitra ka tsy takatro rainy raha tena zany tokoa misy. Manana finoanan'Andriamanitra raha matoa araka ny marika 2:12 manaiky ny fitondrany endry rainy dia tsy voaray asa no ilay karapanondroko tsy hitaka. Na ny anao ny diplika tany iny aza zao anahirana. Anao tika mitovy matsy. Sa ve ialako nenina any amin'ny ririmiandry ihany. Le reniny ange ohatry ny hafahafa na ny fijeriny aza manahirana. Dia ahoana indray nefany ho tadidiko ve ilay tranony zareo. Dia verina indray ve nijereny ambany nijereny ambony mipikako. Nefa nge tato anatiko mba halaiza ery ny araka amin'ny zareo ohatry ny hoe nanana fianakaviany izany tsy halaizy matsy nahazo aina tsy mety folaka mihitsy koa amin'ilay teny malagasy ka ary io nefa ibetesa amin'ny miandry na tsy aro sambatra ery ny araka ny zareo tao amin'ny trano iny na dia ndray alina monja aza raha mba za mantsy manana fianakaviana toy ireny ndry fa zany eo ihany aleo rangaha hiverenako any ihany ilay karapanondroko izay ny tena mety. Lany vola lany fotoana hanao an'iny mantsiny ary mino fa tena tavela mihitsy izay karapanondroko izay
sady mba tafahoana ny rianina indray amin'izay fotoana izay. Hitako nalahelo dia nalahelo aho mihitsy mantsy izy tamin'iny. Na dia maisamaisina ary ny andro tamin'iny dia hito mihitsy ilay trano hoe ie misy garagena tomobila fiara mantsy ie aleo dondomiko rangaha odio. Misy olona zao ry miandro fa mba jereo kely azafady a. O tompoko. Fizako ary sao mandondony zao. Misy olona veo. Marina tsotra ny efa henoko izany feo izany. Ao hoe tasamiko kely. Ohatra aleo voaiko aingana. Tena ialinina io. Neny a! Neny! Avy aingana neny aty e! Ahoa zay anaka? Fizy nizao mampivazavaza ny miandro ohatry ny loha tapaka izao e. Vai ho ale olona ary amin'ny vavahady ary. Neny! Ela be koa rangary neny a. Ialinina ngeny ary neny. Ahoana? Andana roe ampidiro aingana. Ialinina? Mandrosoa e? Mandrosoa ianao? Miandry. Aleo ety andry miandry a. Ny firenako dia saika mba antany aho hoe sao dia mba tavela ao aminareo ny karapanondroko azafady. Mandrosoa aloha ry Alinina finina ary tia miafahafy ty a. Sady nenene mitady anao efa ely. Tady aho hoe neninareo? Eno a? Tsy azo kokoa izany. Izy ary nanao ratsy fijery be avy dia taviny ataony inona? Tena diso hevitra ianao. Ao mandrosoa dia ho fantatrao amin'ny marina rehetra. Marina? Aka ny karapanondroko ingeo any andanako aty e. Dia andeha. Way! Ary toa Ialinina? Ny zanako marina. Hitako ihany ianao anaka. Tsy azoko. Zanako ao ahoana moa? Miandry a! Alaivo le sary sy le karapanondro ao e. Eto nahitantsika amin'ny marina. Hatreto aloha dia zanako ianao. Ianja ny anaranao. Ity le karapanondro ry neny a. Dia ity ny porofo raha tsy mino ianao ry Alinina. Ie, reto mihitsy le karapanondro sary. Dia tena ianao ve izany io amin'ny sary io? Ianao ve izany ny reniny teraka? Tena za mihitsy ry Alinina. Fa iantsa ny fihetsokanao tamin'izany e. Izany mahatonga ny soratra ao ambadiky ny sary io. Ny anaranao miaraka amin'ny daty naterahanao e. Antray, fianakaviko izany nareo. Miandro sy ramatoa fihinana ataonareo am-bavahady ao e. Faly be marina. Tena efa elany naniriko anana an'izao fianakaviana izao nefa tsy nahita kay mbola misy ihany. Orainy a! Tia ange iantsy. Ianja? Eno a? Misaotra an'Andriamanitra tsika ry ramatoa. Ary izay ny teneniko aminao fa Andriamanitra tsy mahay mandainga hatramin'ny fony fahagolo izany e. Fa raha mbola izy koa mifara noho izy dia tsy foana ny fanantenantsika. Ianja! Dada, ianao izany ny dadako. Eny anaka. Etso fihingo izany zanako izany. Zazavery ianao ka hita indray. Tsy mikamboto fa mbola velondray aman-dreny. Eny anaka. Anatahako izany miandry. Sotra an'Andriamanitra tsika. Anadahanao izy ry anja. Zokinao. Ndry jereo ane. Efa nanova fitafy ianao. Mino fa na tampasiahana raha ny nananarako anao dia noraisinao tanteraka ery izany. Ianja, tianao Jesoa. Ny teniko. Ny reniko. Ny teniko.
ny reniko. Ireto avy no nanomiaina ny tantara. Ny riana lalao izy tera no alinina. Fitiavana rasolo arojao no miandry soa. Sylvain Razavindrafara no rainy. Diary lalan'i Kristy no reniny. Miriam Malalany avy no riany, namany alinina. Ary Tojo Rabesandratana no tanjony, namany miandro. Meto samba chaveto antany fotoana maro no efa laniko, lala maro no efa nody aviko, nefindry sy fato tsy nahita, ny tao ampasana natsangany, ny zambe fanapairatiny, ny boky efa nodioviny usichana, izy ilay mainy zava-tsaretra, irininy tanjany de tsy mba manampetra, ny tompoko de izy regiany, raha efa saika vera no sendra nahita azy, tonga de natsony aho avy mba ho sasako, ny raha tsy efa vita tsy naony akory, ny namaky azy de ny amonjy ay zaho lay zanany, nanotany tena hoatry zay, meto samba chaveto antany, fotoana maro no efa laniko, lala maro no efa nody aviko, nefindry sy fato tsy nahita, ny tao ampasana natsangany, ny zambe fanapairatiny, ny boky efa nodioviny usichana, izy ilay mainy zava-tsaretra, ny rininy tanjany de tsy mba manampetra, ny tompoko de izy regiany, raha efa saika vera no sendra nahita azy, tonga de natsony aho avy mba ho sasako, ny raha tsy efa vita tsy naony akory, ny namaky azy
ino iraha ny arahantsika tamin'ny antsa fiambomamory mitondra ny lohateny hoe zaho ilay zanany. Ankavitsiana ankehitriny ny olona mankamamy manokana ny teny malagasy hita eny anivon'ny fiarahamonina. Ny ankamaroany dia tozary tafalatsaka ao anatina fanaovana tsintsinina ny teny malagasy. Mety ho tafalatsaka tsy nahay aza. Raha mijery ohatra ny amin'ny fisian'ny finday izay ahafahana mandefa someso na karazana afatra miafina, afatra manokana any amin'ireny tambajotra tserasera ireny, dia ampiasana fanafoezan-teny ho fikajiana ny fotoana sy ho fikajiana ny habetsahan'ny litera ao anatina teny ahafahana mampita izany aingana. Hany ka tsy mahagaga, lasa tsy mahay manoratra teny malagasy firy intsony ny malagasy ankehitriny. Ohatra zao hoe raha andray ny teny hoe tokony isika dia lasa ny reny soratra ihany sisa no tazomina, dia iny no zary soratana. Ka rehefa mandeha ny fanoratana any amin'izay tena toerana ilana hoe halavaina tsara, soratana tsara manontolo, tsy hisy diso-tsopelina ny teny malagasy dia indrisy fa be dia be ny mandiso an'izany teny malagasy izany. Kanefa io no tenin-drazantsika, io no teny nahaterahantsika sy nahabe atsika ary seraserahantsika mandraka kehitriny. Tsy eo amin'ny resaka fanoratana ihany no ahitana taratra hoe lasa mandiso ny tena fanoratra ny teny malagasy ny maro fa na eo amin'ny fomba fiteny sy fanonona ny teny malagasy aza. Be dia be ireo teny vahiny izay efa toa zary tafiditra any anatin'ireo voambolana ampiasaina andavanandro. Any amin'ny faritany izao raha hiteny hoe lovia isika dia mahavantana ny vavan'ny maro ny hoe lasiety, izay nalaina tamin'ny teny vahiny hoe assiette. Raha tokony ilaza isika hoe noho izany dia efa nosoloina hoe donc izany. Hoe donc izany lasa toy izay no anaovantsika azy. Ary ao anatin'izay dia tonga amin'ilay fiteny tokoa hoe teny vary amin'anana sisa no anaovantsika ny teny malagasy. Ary tsy ny any amin'ny faritra ihany fa na ny eto afovoantany aza ampian'ireo teny izay fiteny sy filazan'ny tanora dia indrisy fa mampahonena. Raha tokony ilaza hoe ka inona ary ny olana dia lasa milaza hoe ka inona ary ny blème. Kanefa ao anatin'izay ilay teny vahiny hoe problème no mbola nafoezina ihany koa dia nanjary nalaina nanoloana ny teny hoe olana ao anatin'ny teny malagasy. Etona ny fandarana Baiboly sy Kolontsaina dia te hamerina antsika toa an'ilay ankonana anankiray tao anatin'iny tantara iny te hamerina antsika amin'ny fanajana ny teny malagasy. Ny Baiboly izay efa nisy amanarivo taonany maro, ireo testamenta taloha ohatra, misy ireo bokin'ny lalàna, tantara samihafa, ary ny nanoratana ny testamenta vaovao ihany koa dia efa mifanakaikikaiky indrindra tamin'ny fotoana nahatety an-tany any Kristy ary isan'ny nanomboan'ny fiangonana. Fa io Baiboly io ry havana tena isan'ny mamerina antsika amin'ny fanajana ny teny malagasy ihany koa. Misy an'ireo teny malagasy tranainy mihitsy aza any anatin'ireo dikateny teo aloha, ary misy an'ireo dikateny efa nohatsaraina ihany koa taty aoriana, kanefa dia tsy mivoana velively
na ny firafitry ny fehezanteny, ny fitodiky ny fehezanteny, ny vombolana samihafa izay ampiasaina, ny akantony ny teny malagasy manontolo voarakitra ao anatin'ny baiboly, hany ka dia harena sarobidy izany. Isan'ny kolontsaina vahiny izay hita tokoa ny fahatsarany. Ireo vahiny ireo dia mirehare fatratra ny amin'ny teniny, ary isan'ny fiteny anankiroa be mpampiasa indrindra eran-tany moa ireo teny frantsay sy ny teny anglisy ireo. Izany teny malagasy izany tompoko, na dia kanto sy tsara aok'izany aza, dia indrisy fa be ireo firenena tsy mahafantatra akory ny fisian'izany teny malagasy izany. Ka dia nderery havako tsy hamenatra antsika ny teny malagasy, fa izay indrindra ilay hoe andrianiko ny teniko. Zava-tsoa men'Andriamanitra antsika ny teny malagasy, ary kanto raha samy kanto izany. Endre mba manahoana lahy raha reharehantsika tsy hamenatra antsika ary ho ajaintsika tsara ny teny malagasy. Hoy ilay fitenitsika izay amaranako azy, trafike nome mahery ambava homana ampo mieritreritra. Andriamanitra ihany koa dia manana ny fomba iresahany amin'ny olony. Hoy indrindra izy ato amin'ny Jaona 7:7 hoe ny ondriko miaino ny feoko ary zaho mahalala azy, ary izy manaraka ahy. Move isan'izay zanak'Andriamanitra tokoa tsika. Fa raha zanak'Andriamanitra sika, raha ilay Andriamanitra niteraka atsika, fantatsika tsara ny feony ary ho azo tsika tsara, dia anatona azy tokoa tsika, anaraka azy. Isika izao tokoa noho ilay zanak'Andriamanitra. Izay ary no ilary havako fa manome fotoananao indrindra ny Mpankafy an'i Kristy amin'ny heriny toy izao, amin'ny fandaharana Baiboly sy Kolontsaina hatrany. Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Masoa, atolotry ny Mpankafy an'i Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina.